mila loatra na tompo anisitra ny fitenena. Ny Malagasy ray tanindrazana, tompokilasy tompovavy. Tonga amin'ny fotoam-pamaranana ity atsikasa teny fampiarana ity isika mianakavy. Akoatra n'ity fehi-kevitra izay nivoaka avy amin'ity atsikasa ity dia lesona lehibe roa no azo soary. Ny voalohany dia ny fahatongavanareo marobe namaly ny fanasana. Izany no midika fa liana dia andray anjara ka hitondra vahaolana eto amin'ny firenena ny Malagasy maro anisa. Hita sy tsapa fa tena entany ny fitiava-tanindrazana tokoa ianareo ka nampandeferinareo ny mety ho tombotsoa manokana. Raha ny Malagasy sady Malagasy izy ity, ka raha loatra raha isika Malagasy rehetra no miara-mikaroka ny vahaolana, satria araky ny tenin'ny fotoa fahefana avy tetezamita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia antsika Malagasy i Madagasikara. Ary izay hevitra tapaka rehetra teto no tsy maintsy ho tanterahana mba hahatongavatsika any amin'ny Repoblika fahaefatra. Raha jerena nisan'ny antoko politika, ny fikambanana sy ny antokon'olona tonga dia azo lazaina fa voasolotena eto avokoa ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka Malagasy. Samy mitovy lanja avokoa ianareo nandray anjara teto, tsy misy afaka mihambo fa matanjaka noho ny hafa ka tsy anaiky raha tsy nievy fisaina fanolozan'ny toetrandro izany. Maromaritra iraisana ny tadiavina ka tsy maintsy ekena koa ny ampahan-kevitra avy amin'ny hafa. Izao fahatongavanareo maro izao dia tokony hahatonga saina ireo mitono tena ho tompon'ny Madagasikara ka mihetra ho mahasolo tena ny vahoaka Malagasy 20 tapitrisa. Ny faharoa dia ny filaminana teo amin'ny fizotra ny adi-kevitra. Nasehonareo ny toe-tsaina Malagasy, ny foto-tsaina Malagasy, miankina amin'ny fifankatiavana sy ny fifanajana. Tsy any hitovy hevitra na hitovy fomba fijeriny rehetra, nefa avy ao amin'izany tsy fitovizan-kevitra izany indrindra ny tokony hipoirany ny marimaritra iraisana. Koa mahatehidera ny fomba mendrika hitondranareo ny fanakaloza-kevitra nandrindra izay roa andro izay. Raha jerena ny fototsy miangatra ny fizotra ny atsikasa dia ny fampiarana dia tokony hahatonga saina ireo fikambana resapirenena ka hametrahany zareo fitokisana amin'ny vahoaka maro anisa
fa tsy ho any mouvance efatra fotsiny. Eto am-pamaranana dia manolotra misaorana era-po eran-tsaina anareo mpizaika rehetra tsy ankanavana noho ny fitiava-tanin-drazana ny risy-po indrindra fa ny fahendrena izay naseonareo. Ho tain'Andriamanitra aneny anareo ka hiverina soamantsara any amin'ny toerana niavianareo. Ny zavatra vita teto dia antenaina fa hananany fikambana iresapirenena fomba fijery vaovao momba ny rahapirenentsika. Ho alazay ampahibe maso amin'ny fomba ofisialy fa mifarana hatreo ny atrikasa teny ny fampiarana. Masika ny tanindrazana misaotra tompolahy mangatelona tompolahy. Andriamatompy-Prime-Ministra ny fifanarahana natao mba hanolorana ny azy n'Andriamatompy foalohan'ny fanefana avy ny tetezamita eo am-boarainy izany. Tsy hainy tsy hisaotra antsika menankavy, misy ihany koa ny fisaorana manokana ho atao an'ireo mpiara-miasa rehetra izay natanteraka sy mikarakara izao fihaonam-be sy atrikasa natao teky izao. Isan'izany ao anatin'ny komity teknika izay isaorako manokana, maro dia maro izy ireo. Misaotra betsaka tiavantsika mafy. Izany koa ireo mpiara-miasa rehetra tany amin'ny ministera samihafa ny famehe tanana ny teto amin'ny CCI rehetra ainao manjery rehetra ny fiara-miasa teo amin'ny mpitandro filaminana ary tsy adino velively ireo mikarakaratsika manokana tany misakafoanana. Farany dia farany misy ireo scrutateur tokony hanao sy procès verbal de vote ary dia veloma mandram-piona ho antsika rehetra.